korotana politika eto Madagasikara. Ny HCCN rangory fototry ny afo hoy sehatra zafimaova. Raha rampitsarana any fetrara lamzafimbololona miembotra ny fitomeo afo zao. Fiakaran'ny vidim-piainana efa tamin'ny volana oktobra niotra ny 10 isanjato. Anterina indray ny araba tompoko klasy tompoko vavy tonga soenao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao. Nanatitra taratasy fitoriana teny amin'ny CNI vao miramalo tena misahana ny fifidianana ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina Ravalomanana Marka niaraka tamin'ny mpisolovava manoloana ny tsindry azo lena mahazo ny kandida solomam-bahoaka ao amin'ny distrika Anantanifotsy Narsaona Fidimanana izay mbola tsy nahazo ny ETA 211 bis. Feno avokoa anefa ny antota taratasy ahafahany misitraka io fanamarina anketra io raha ny anao mafisy ny mpisolovava azy saingy tsy mbola navoaka ny iviketra ao Tomasina izany. Andomiaratina sy Andry Rakoto Malala. Misy eo lany ny fomba fanao mamoetra tsy manara-dalàna entina niliana sy anakatsakana ireo kandida atahorany mpitondra indrindra ireo avy amin'ny fanoherana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Irika iray anovan'izy ireo izany ny famenoana ireo antota taratasy firotsahako-vidiana teny amin'ny OVEC na ny rafitra mpanamarina sy prakitra ny filatsahako-vidiana isaky ny distrika. Saika nitovizan'ireo niaran'izany ny tsy nanomeza ny viketra ny fanamarinana fandoava-ketra na ny ETA 211 bis tonazo ny kandida solombavam-bahoaka tao iosy ny kandida Rina Randriamasinoro ary izao mipotra izao indray ihany koa ny any kandida amin'ny distrika Anantanifotsy Narsaona Fidimanana izay samy avy amin'ny vovonana firaisankina. Tsy fanaran-dalàna, tsy fanajana-tsodro zao no azo andikan'izany ho ny filoha mpiara-mitantana ny firaisankina Ravalomanana Marka. Hitatsika tsara fa ny fifidianana izay ataontsika amin'ny 2020 volana may zao fifidianana lehibe dia lehibe mihitsy io satria ikinan'ny fiainan'ny firenena ray manontolo ary koa nahitana voaka malagasy rehetra hoe izy ny olona tia hitondra azy any amin'ny faritra misy azy any distrikta misy azy eny. Betabe zany fa ny zavatra niseho tsy fanarahan-dalàna sy tsy fifanajana fotsiny zao. Aizako le olona zao fa tonga any amin'ny banky centrale na any amin'ireny fandrotsahana vola ireny dia lavina hoe tsy mandray nareo zay na koa mbola tsy mivoaka ny certificat régularité fiscale na le 211 bis nefa fa mazava zao ny teny dia nakaty amin'ny président CNI zay nilaza hoe tsy rariny ty do lefa mbo nandany andro mihitsy fa efa na dia lafo beragna ny caution na ataonao triny nataonao triny na zakatsika foana io fa tena izay ny fanarahana foka mahasamby ny ara-dalàna. Misy ny sasany tonga dia manao fotsiny izay tsy ahafahan'ilay sasany latsaka efa tena ibloquena mihitsy ny mpanohitra. Mazava ny lalàna hoy ny fanamafisany mpisolovava ny Narsaona Fidimanana tsy maintsy mamoaka ny certificat de régularité fiscale na ny 211 bis ny iviketra rehefa feno avokoa ny antota taratasy rehetra. Ny mifanohitra amin'izay nefa nontranga ho an'ity kandida Anantanifotsy ity tsy navoaka ny centre fiscal ho Tomasina hatramin'izao ny mahakasika izany na nanara-dalàna ary ampinisitrahany izany avokoa azy ny antota taratasy teo am-pelantanana ka efa nahazona ny karatra fa nalo ara-dalàna ny hetra. Gaga nefa tamin'ity mitoraka ity fa na dia feno ary ny fepetra na dia nomena daholo ny antota taratasy rehetra ny ilaina na dia azo ary ny carte fiscale nify izay manaprofo fa voaloha ara-dalàna ny hetra tokony ho aloha dia mbola tsy mety mamoaka hatramin'izao ny fandoavana hetra eo anivon'ny Tomasina. Ka noho izany izahay nahazo an'ilay attestation de refus nomen'ny OVEC tamin'ny maraina dia tsy maintsy zany araka ny lalàna mametraka fitoriana eto anivon'ny CNI mba ahafahan'ny CNI mandray andraikitra mahakasika an'ilay candidature izay napetrakay. Mbola manamafy izahay fa feno daholo ny fepetra ary feno ny antota taratasy napetraka teo anivon'ny centre fiscal any Tomasina fa mahagaga no hoe rehefa mahakasika ny ekarnay manokana dia tsy mety avoakan zareo io certificat de régularité fiscale io. Nahazo fandavana avy amin'ny OVEC ny firotsahany kandida io no ny tsy fampiny antota taratasy 211 bis eo am-pelantanana. Manana 7 anaovana recours ny amin'ny CNI araka izany izy ireo raha ny antanatohatra mila rainy. Naterina teny amin'ny CNI tolakandro ny taratasy fitoriana no ny tsy mbola nahazo ny taratasy io tao amin'ny centre fiscal Tomasina.
teny antoerana ny filoha-mpiara mitantana ny vovonana firaisan-kina ny kandida Narsan Rafidimanana sy ny mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny mpisolo vava azy ka nandray azy ireo tamin'izany ny filohan'ny Senida Marsen. Ny OVEC no mamoaka ny lisitra ireo kandida rehetra nafen'ny fepetra amin'ny firotsako fidiana ho solombavam-bahoaka. Kandida ray tamin'ireo valina natitra ny antota taratasy teny Atsimon-drano no lavina noho ny tsy fahafenon'ny antota taratasy firotsako fidiny. Manana zo itoreny amin'ny seny foibe kosa ireo kandida no laviny OVEC ny antota taratasy ny fanadidina nataony onjalalaina raha manana sy mbola avatsara. Sana ny toy ny rara. Kandida fito amin'ireo valo nametraka ny antota taratasy firotsako fidiny tetsy amin'ny OVEC Atsimon-drano no nafen'ny fepetra rehefa notakina tamin'ireo pirotsaka hofidiana ka nekena ny firotsako fidiny. Kandida ray no tsy nafen'ny antota taratasy ka nolavina ny firotsako fidiny ho an'ity distrika ity. Anisan'ny fepetra takina ny fandoavana ilay antobola 20 tapitrisa ariary ho an'ireo kandida irotsaka. Tapitra treo amin'ny fandraisana ny antota taratasy ny kandida ny anjara asa ny tirasa mangaika ny seny ity. Raha ny eto aminay araka ny lalàna dia efa tapitra omaly ariva tamin'ny 5 ny fandraisana ny antota taratasy. Dia arak'izay hoe maly ariva tamin'ny 5 izay dia androany zany izay tsy maintsy mamoaka ny lisitra ireo kandida rehetra izay voatazona fa kosa afaka izy manaraka ny dosierny eny amin'ny seny. Izy kandida anankifito efa totosa ara-dalàna daholo ny dosierny rehetra na ny caution na ny antota taratasy majinijinika rehetra efa vita daholo. Ny certificat d'enregistrement no hoan'ny zareo le voatazona zany dia izay sisa no raisin'ny zareo aty. Eny amin'ny seny foibe indray no manao fitarainana sy fampakarana ny kandida no lavina ny antota taratasy ny sirahanao izany izy. Manana 27 randiniana izany ny seny. Raha totsy afapo amin'ny valiteny seny ilay kandida dia manana zo ampiakatra inanivo ny ACC. Manana 27 ray indray ty rafitra ity andiniana ny antota taratasy ilay kandida. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany atafapetraka teny anivon'ny OVEC Ambatondrazaka ny tolakandro ny alatsinainy fa 9 volana aprily ny taratasy filatsako fidiny ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera miantso ny rehetra ifanometanana ny tenany ahafahana manatratra ny tanjona dia ny azahoana maro an'isa eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Voapetraka omaly atao amin'ny OVEC manja ihany koa ny taratasy filatsako fidiny ny kandida avy amin'ny fanoherana tany an-toerana ny Tsiprian'izay. Tolakandro ny alatsinainy 9 aprily no tafapetraka teo anivon'ny OVEC Ambatondrazaka ny taratasy filatsako fidiny ny kandida ny firaisan-kina Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera. Sahy manovy izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao hoy izy, misokatra ho an'ny rehetra ny fifanomezan-tanana mba hatratrarana ny tanjona dia Madagasikara any Malagasy. Ny demokrasia dia tsy maintsy any anatin'ny latsabato no ahafahana manamarina azy. Fa ny fahavononana kosa dia miainga avy amin'ny tsirairay. Ny afaka dia tsotra hoe sahy manova amin'izao zavatra tsy mety loatra izay ny andraisana anjara zany ao anatin'izy hoe misy zavatra andrasana amintsika izay anjara mba ho reziky ngezabe hoentina eo anivony teny mera-pirenena satria hatramin'izay dia ny mpitondra nanana ny maro anisy vina zany amin'ity indray makaty mba ny fanoherana indray no anana maro anisy. Zay le fanovana takina zany zay ampitomboana ny isan'ny solombavam-bahoaka avy aty amin'ny fanoherana zay mahatonga ny amin'ny anaran'ny firaisan-kina no ilatsahana zany hoe plateforme vaovao io an'ny fanoherana hoe plateforme no ilatsahana fa tsy vaovao izy eto Madagasikara. Dikan'izany misy fifandeferana sy fifanampiana ngezabe takina amin'ny tsirairay dia izay fifanampiana zay zany nanaovana antsoavo. Tsy voatery ny ao anatin'ny firaisan-kina izay natsangana ny toko anankidimy na plateforme na parti 10 no ahafahana mamita an'izay tanjona zay. Fa na tsy anatin'ny atoko politika dia afaka manampy sy manome tanana mba hatratrarana izay tanjona zay hoe mahazo ny maro anisy eo anivony teny mera-pirenena ny avy aty amin'ny fanoherana. Zay ny fanovana ngezabe takina zany amin'izao vanim-potoana zao. Dikan'izay mitaky asa avy amin'ny tsirairay zay. Zay ihany zany ny afatra apetraka mila fahasahiana zany. Taorin'ny fametrahana ny antota taratasy teny anivon'ny OVEC dia ny roso avy hatrany tamin'ny famoriny ireo komity mpanohana ny kandida ny vovonana firaisan-kina Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera. No ny fahatsapana ny fahalovana sy ny fahantrana lalina ary ny fampahoriana ny vahoaka malagasy ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao
nanambatra ny heriny ho amin'ny fanavotam-pirenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solomam-bahoaka io ny kolektifa ny malagasy ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina ao ambanja. Solaimana Mahmoud avy amin'ny kolektifa ny malagasy no kandida natolotra izy ireo. Prailista amin'ny kosa Ilenda William avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Izy koa safatsika ny fangirifiriana zay mahazo atsika amin'ny fiainana atsika mivolagna zay. Efa very fagnahy vola velogno zegny tsangananay eto koa ny fitiavan-tegna angamba ny tenko zay mivolagna eto fa tsy tokony hilatsaka. Fa na regny za fa very nivoaka ny sambrano tsisy pitariky nanapakely vao tamin'ny joma teo vao nanapakely zay manitarika hatram'izay teto tsapa koa many finiavagna ny reto zandry mahatidera reto mbola tanora itrero nefa mamontegna mivolagna magnambara ary magnabe nivoaka ny sambrano mba hatsapategna amin'ny fahoriagna mahazo atsika na amin'ny fiaignana atsika tsiraikaraiky na amin'ny vidiny vovotra atsika tsiraikaraiky na ny fiaigna atsika amin'ny ankapobeny indrindrindra ny fiaignana amin'ny maha-olombelogno atsika amin'ny lafiny jiaby io koa many fahoriagna mahazo atsika vahoaka tsiraikaraiky zay tsisy tany hitodiagna mira tany tsisy mpitondra zegny nahatonga zahay nilatsaka izy koa ankasitrahinareo mitognanareo zahay mba hiaraka atsika fa ny kandida eto dia ny kandida ny mpanotry zay fitondragna azy io zay tsy mankasitrika ny zava-misy izy io tsy ny olo ny alanay eto fa ny fitantagnana ty firenena ty sy fagnanaovagna ny tantela fadrako ny fiagnam-pirenena zegny tsy kenetretrinay amin'ny mahazanaka sambrano zay. Omaly moa no tonga nametraka ny taratasy firotsako ho fidiny tao amin'ny oveka manja ity kandida avy amin'ny fanoirana ity niaraka tamin'ireo prailista aminy. Eo amin'izay pejin'ny raharam-pirenena izay hatrany minisitra am-pierinasa misa fito no ahirotsaka ho fidiana ho solomam-bahoaka amin'ny fifidianana amin'ny 20 Mey ho avy izao. Misy ny lalàna amin'ny fehizany ho ny mpahay manokana momba ny fitantanana raharam-panjakana Julien Ndriamora Santa Androany. Ny listra avoakany OVEC no andrasana dia tokony isy avy hatrany ny didim-panjakana manala azy ireo fa tsy ho minisitra intsony ho ny fanazavana. Zero Manonjanary sy Tahizinena. Ny lalàna no mametraka fa tsy maintsy mametra-pialana ireo ministra izay mirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka. Tsy ny ministra ihany fa izay mpiasa-panjakana rehetra toy ny administrateur civil ihany koa. Mila mametraka taratasy fametra-pialana izy ireo raha mivoaka ny listra avy amin'ny OVEC fanekena ny firotsaka ho fidiny. Mandray didim-panjakana avy hatrany ny fanjakana manala azy ireo tsy ho ministra intsony. Fandrikan-dalàna ny mihoatra izay hoy Julien Ndriamora Santa. Raha ohatra moa ka hoe membre ny gouvernement izy zany ka latsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka dia manao ny karakara ny dossier izy mazava ho azy. Rehefa mivoaka ny liste officielle ny candidat hoe voaray anatin'izay izy avoaka amin'ny CENI zany iny normalement amin'ny jeudi 18 avril izay raha sy diso dia mametra-pialana izy manao démission zany izy. Mametra-pialana izy zany dia tokony mamoaka décret en conseil des ministres amin'ny fanjakana mi-abroger azy tsy ho ministre. Zay ny lalàna an'izay satria nommé par décret izy reny en conseil des ministres dia tonga dia abrogena koa izy rehefa momeno an'izay fametra-pialana zay. Raha tsy mamoaka le décret mantsy ny fanjakana dia ohatra midika fa tsy nekena le démission any. Zay zany tokony ho izy zay. Rehefa avy eo indray moa dia anjara amin'ny fanjakana indray analana ny conseil des ministres mandamina ny légion hoe asiny ministre par intérim amin'ireo ministre ireo na koa manindry avy hatrany izy ministre ho solony ampandehanana raha-panjakana amin'ny ankapobeny zany. Zay ny tokony ho izy tokony atao. Efa tsy anatin'ny état de droit tsony zany ohatra tsy raha tsy midémissionné izy. Voalaza ny article 6 mihitsy io. Il est tenu à démissionner, tsy maintsy midémissionne kosa aloha izy. Ary ny démissionne hoy izy avy eriky ndray mandeha. So dia amboamboariny eo indray fa ny démission dia midika mamoaka décret mifanjakana mi-abroger azy. Satria tsy famoahan'ny fanjakana décret io nge dia milaza fa ohatra mbola ekena tsy ekena ny démission nefa izy manao député any. Zay zany tandremana mihitsy amin'ilay parallélisme de forme légal loatra an'izay. Nanamafy hatrany ity mpahay manokana ny fitantanana raha-panjakana ity fa manjavozavo ny didim-panjakana amin'ny fe io fanapahana io ho hatrany ny fanazavany. Anatin'le loi aloha le lazaiko teo le loi 2018/008 sy le loi 2018/010 dia mazava tsara mihitsy aloha zany amin'le article 6 aloha amin'le loi voalohany resako teo dia manao démission izy zany. Démission izy zany mikasika an'io. Rehefa nivoaka nefa le décret d'application an'le izy navoakany tsy nasiny détail mikasika an'izay. Azay mahavahirana anatin'ny zavatra ty misy décret d'application tokony mitsofoka en détail amin'ny application iny fa tsy misy zay. Fa lalàna fotsiny dia milaza amin'ny article 6 io fa ny démission izy zany aloha rehefa mivoaka le liste officielle le candidat ary amintsika dia hoe ny démission zany dia miala izy zany mametra-pialana izy mamoaka décret avy hatrany ny fanjakana mi-abroger azy. Raha tany-tandalàna dia tokony anajany lalàna ny fanjakana ho hatrany ny fanazavana.
raha fitsarana tsy mitanila no misy eto Madagasikara dia betsaka amin'ireo kandidata tolotry ny avy amin'ny fitondrana ireo no tokony ho voantso eny anivon'ny fitsarana hoy Serge Zafimahova. Tsikaritra mantsy ity mpandinika raharaham-pirenena ity fa izay kandidata orana mafy atolotry ny fanoherana dia amoronana dosie avokoa. Ho mafy ny valofaty politika mety hitranga atsoatsy ho hatrany ny fanazavany. Zeromanonjanahary sy tahirina enatrany. Ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avomba lalam-pandrenana no fototry ny olana eto amin'ny firenena hoy Serge Zafimahova. Raha naneho ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Akoatra ny HCC dia ireo mpitsara tsy manao ny asany araka ny tokony izy fa lasa mijery ho avy ara-politika, tsy mahagaga raha mivaralila ary tsy manana fahamarinana-toerana na stabilité ny politika eto Madagasikara satria ny HCC sy ny fitsarana no manao mizana tsindrinila amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Ministra iray miaraka amin'ny fitondrana milaza irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka no fantatra fa manana trano lehibe miisa 2 any Frantsa saingy tsy hanaovan'ny fanjakana fanadiadiana fa vao maika atosika ho solombavam-bahoaka indray aza ankehitriny hoy Serge Zafimahova. Reo olon'ireo mety atonga ady eto amin'ity Madagasikara ity indray andro rehefa mifoa vahoaka ary fo vahoaka rehefa kelikely eo fa arao tsara no fa ty fifidianany teny zany zao mety créer électrochoc satria tonga saina ihany ny olona hoe fa ahoana moa ny olona tedaviny zareo ho toanana tsy amena ny taratasy resaka etra, tsy amena ny resaka certificat de nationalité, tsy amena indraindray zany arakaraka izy, tsy amena indraindray ny resaka 200 bisque etc. de raha tsy zany alefa ndray ny bianco sambosambotra an'izao sy anao an'izao sy anao an'izao. Fa ahoana moa le olona rehefa kaiky fifidiananotra an'izao rehefa ary le olona rehefa miaraka aminareo reo ne afaka voaka daholo ohatra zao misy candidat anankiray manana appartement anankiroa any Paris. Candidat zao izy eto Antananarivo renivohitra tsy anarana aby fa manana appartement roa izy any Paris. Mazava avy mifananany satria fahafantarana azy conseiller izy tany Paris tamin'ny alohan'izy lasa ministra taty tamin'ireny transition reny de za tsy laza ny asany androany fa ny tiako resahana zany hoe manana appartement roa izy ao amin'ny banlieue parisienne ao. Normal ave zany le izy rehefa mamaky trano zany ao anatin'ny fitondrana nisy ny milliard d'ariary no entina nitsangatsangana. Normal ave zany tsy flagrant délit anarany zany. Ahina mafy ny sina mafia aka fahefana eto atsoaty satria izay no karazana fotom-pisainana apetraka eto amintsika ankehitriny dia izay manambola sy manana jiolam-boto ao an-damosiny no mahazo fahefana ho hiatrany ny fanazavana. Le olana le fitsarana mahatonga le tany tsy tandalana eto Madagasikara ary rasany joro ny HCC ohatrany joro ny reo pailalana tany Sénégal. Io ane zany lazaina hoe le rafitra misy eto Madagasikara ane tsy adapté tsy resaka hoe tsy adapté ny rafitra hoe le lalam-pandrenana zany fa le fampiarana n'le tany tandalana ny olana eto mitovitovy eny ka Madagasikara sy Sénégal le misy zao vazahantsika mahazo mirotsaka, vazaha Sénégal tsy navela nirotsaka Karim Wade zany rehefa avy eo ny filoham-pirenena tany Sénégal manao manipulation eto amintsika manao manipulation foana ny fitondram-politika zay rehefa avy eo amafisy ny HCC zay lene ny olana misy eto Madagasikara io HCC io olana io le mpitsara olana io dikan'izay hoe misy rafitra eny misy rafitra zany tokony apetraka afahana manao contrôle le fitsarana fa le zay le mahatonga le vahoaka very fanambola velona very fanambola velona le vahoaka satria izy ary no sarongitana hoe le fitsarana zay tokony ametraka le tany tandalana tsy mametraka ny tany tandalana. Danger io ne misy fotoana misy règlement de compte eto hoe ndray androany misy olona ke daladala anambatra an'ireo daly reo de hoaka fitondrana eto ny afarany ohatran'izany ane le danger io danger io zany réel io am'izao fotoana. Nanamafy Serge Zafimahova
fa tokony olona efa misotro ronono tsy mikajy ny hoavy politika no apetraka hitarika ny ACC. Fa namoaka fanambarana ny ariva teo ny solotena ny vovonana firaisan-kinina sy ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara fa manohana ary hanao ny fomba rehetra mpandanina ny Kristina Razanamasoa izay nilatsaka ho fidina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Anambato Finandrahana. Fanampanazavana. Ny antoko tiako Madagasikara izay ao anatin'ny vondrony firaisan-kina atao anatin'ny distrika Anambato Finandrahana dia manao izao fanambarana izao. Noho ny atojay sy ny fanalana baraka ny ray aman-dreny arahamanana raha nilaza sy naneho ny fahamarinana dia nandray izao fanapa-kevitra izao. Manohana tsy misy fepetra ho fampandaninana Andramatoa Razanamasoa Kristina izay mirotsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka ato anatin'ny distrikta Anambato Finandrahana amin'ny alalany tsy miankina amin'ny daty 7 ny volana May 2024 ho avy izao. Masina ny Tanindrazana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray anangataka ny anemorana andaram-pitsarana ny fetrany lamjafimbololona solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavy tao amin'ny boribory-tany fahadimy ny mpisolo vavazy nandritra ny fiakarany fitsarana tamin'ity androany ity. Miandry ny valiteny sy ny fanapa-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana makasika ny fitorinana petraka ny filohan'ny antenimieram-pirenena ao amin'ity androm-panjakana ity makasika ny immunité parlementaire izy ireo. Andomiaratina sy Andry Rakoto Malala. Mbola tsy navoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny valin'ny fitorinana petraky ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Kristina Razanamasoa ny 17 Martsa lasa teo makasika ny immunité parlementaire ny fetrara lamjafimbololona amin'ny raha anenjehana azy. Raha tokony androany no nandeha ny raharam-pitsarana nyity solombavam-bahoaka ity nangataka ny anemorana izany amin'ny 7 May ho avy izao ny mpisolo vavazy mandra-piandry ny valiteny ACC makasika ity raha ity. Fantatsika nisy ilay fanapa-kevitra izay niraisin'ny ACC tamin'ny fangatahana zany an'ilay décision-ny ACC izay nataon'ny tribunal de première instance chambre correctionnelle dia ny valin'ny izay navoakan'ny ACC tamin'ny fotoana iny dia ny hoe irrecevable izay fangatahana izay dia nandeha indray moa taorianan'izay zany tamin'ny 17 ny volana marsa teo dia nisy ny fangatahana zany izay napetraky ny président ny assemblée nationale zany présidente ny assemblée nationale mahakasika ny resaka immunité parlementaire io izay prévu amin'ny article 73 ny constitution dia miandry n'izay valy zay satria mbola tsy nisy ny valy teny izay nomen'ny ACC hatramin'izao zany ka nangataka izay mpisolo vava ny député fetrara lamjafimbololona zany ny hiandrasana aloha izay valin'ny avoakan'ny ACC mahakasika an'izay zavatra izay. Ratsaivina voasambotra ny valy novambra 2024 lasa teo teny Mahamasina nandritra ny hetsika fotsiny arana tamin'ireo vondriny candidat hifetrara lamjafimbololona. Navotitra ny 17 novambra 2024 ny tenany rehefa notazonina natao andro masy teny fiadanana nandritra ny 10 andro. Fitarian'olona nanao fihetsiketsihana an-dalambe tsy nahazona lalana no vesatra ny nanenjehana azy. Ny 12 Desambra kosa no dady voatondro fa avy tao pitsarana azy. Ny tenany izay teo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana tamin'izany. Raha nandrasana ny 17 Desambra ny didy pitsarana momba azy dia nanambary indray ny fitsarana teny Anosy fa ny 30 Janoary 2024 ao amoaka ny didy. Niemitra ny 9 Febroary indray ny fivoahan'ny didy pitsarana izany hoe fiemorana fantelony. Nampiakarina teny amin'ny ACC ny raharaham-pitsarana momba azy araka ny didy savaravina navoaka ny fitsarana ary niemitra ny 12 Martsa teo indray ny didy pitsarana makasika ny raharaha anenjehana ny solombavam-bahoaka fetrara lamjafimbololona. Efa tonga hatrany amin'ireo parlementaire iraisam-pirenena ity raharaha ity. Izy ireo izay nametra-panontaniana momba ny tsy fananjana ny fahalalana fototra eto Madagasikara ary nangataka fanazavana ofisialy tamin'ny tompondraikim-panjakana malagasy iantohana ny fanajana ny zony député fetrara lamjafimbololona. Tsy nijanona teo fa ny toy ny 9 Martsa tamin'ny alalan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay nanao fitoriana teny amin'ny ACC makasika ny immunité parlementaire ny fetrara lamjafimbololona ka andrasana ny toyiny. Tsy maro anisa ny solovava sy ny tondra ny fitaraina ny vahoaka no nisy teo anivany antenimieram-pirenena nandritra izy 10 taona izay fa maro anisa ny aro ny fahefanam-panatanteraka fotsiny ihany hony miara-manonja tamin'ity androany ity mila mandray andraikitra noho izany rehetra mba hamongorana izany fanampanazavana. Ny fiadina ny tombontsoa sy ny zo tokony hosotra ny vahoaka tsararay avy no tokony masony ny solombavam-bahoaka.
tsy izay anefa ny zava-misy ankehitriny raha ireo maro anisa eo anivony anteny miram-pirenena amin'izao no jerena ho ny fandarana miara-manonja ny tombotsoany manokana sy ny tombotsoany fahefanam-panatanteraka no ny matimatesan'izy ireo ho ny fanazavana akoatran'izany dia ny fanaraha-maso ny asan'ireo mpanatanteraka izay hitantsika hoe raha amin'izao fotoana izao nge nijereny maro anisa ny député miaraka amin'ny fitondrana dia inona no atao tsy misy ninina fa dia ohatrany hoe ohatrany tsy misy le solombavam-bahoaka zany fa zareo samy zareo any dia zay tiany atao zay nefa ny any dia zavatra hoe tsy mety mihitsiny fa ny solombavam-bahoaka dia zany hoe any amin'ny vahoaka mihitsy izy zany miaraka amin'ny vahoaka izany indrindra no antony joroana mba ahafahana manarina ny tsy mety sy manala ireo saritsarina solombavam-bahoaka eny anivony anteny miram-pirenena ho ny fanazavana fa manana ny fomba fijeriny manoloana ny raharaham-pirenena ny olotsotra akoatra ireo mpanao politika izay mamaky batsilana ny fomba fanao politika maloto eto amin'ny firenena amin'izao akatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao ady ny mpanambola sy kajikajy politika no hita ho ny olom-pirenena anam-pelantanany vahoaka nefa ny fahefana izay manatsim-badika sy manova ny tantara andomeratiana sy Andry Rakoto Malala saika efa hita sary avokoa ny endrik'ireo mpirotsaka-hofidiana hiady ny toerana eny amin'ny lapany Tsimbazaza amin'izao fotoana izao nanaitra ny maro ny famaroan'ireo ministra amperinasa amin'ny rotsaka-hofidiana solombavam-bahoaka kajikajy politika fitediavana tombotsoa manokana no heverin'ny olom-pirenena io trango io mazava fa any amin'ny fanoherana izao ny tanjaka no fanazavana na eo aza ny mety isiany vola mitobaka sy ny antso-jay anakanan'olona tsy latsaka-hofidiana porofon'izany ny vola tsy toko tsy firohana tamin'ny famaritana ny antobola na caution firotsaka-hofidiana satria ny hatramin'izay zany dia ohatrany hoe manara-drenirano izay mpitondra fotsiny fa raha mivaninandro amin'izao zany efa hita hoe tokony isy fivoarana dia arakaraka ny fanantenana amin'ilay mpanohatra zany any amin'ny fanoherana zany zao nitanjaka aloha raha mifahitako azy zay moa le izy moa zany safidy fa dia tsy haiko raha tokony ho izy zany hoe tokony afaka milatsaka daholo nefa efa hita moa ny nataony moa fa tsy mety hoe dia safidim-bahoaka zany no mitsara azy ao amin'ny solombavam-bahoaka aloha zany tsaratsara kokoa ny toerany mandritra ny 5 taona ianao mety tsy voakitika fa ministra ianao mety afaka 3 volana 2 volana dia hiala da ndraiky koa ilay stratégie an'ilay mpitondra ihany koa ahafahana zahoana maro anisany amin'ny anteny miram-pirenena mpanambola foana ao tsy maintsy lasa amin'io satria hitanao na ny resaka hoe caution na ny anaovana hoe propagande ary ny vola be daholo zany zany hoe tena adina mpanambola zany io fa misy any aloha ireo toerana hoe manana olona efa hoe maharesy lahatra azy tsy maintsy azo ihany ny tombotsony manokana angamba nijery avy any amin'io satria miala ministra izy dia miverina député dia tiatian'ilay olona avy eo amin'ny pombazy indray izy dia averina ministra indray dia ohatran'izay foana ny zavatra misy eto matoa izy hoe andeha anao député zany dia tsy matoko tena amin'ny maha-ministra azy izy rehefa tsy matoko tena izy zany dia any amin'ny député zany izy mialokaloka anam-pelantanany olom-pirenena ny fahefana ka ahafahana manova ny tantara amin'ny fifidianana izay olona mahafeno ny fepetra amin'ny fahaiza manao takiana amin'ny solombavam-bahoaka tsy ho tsangan'olona mpanara-drendrano sy mpanangan-tanana fotsiny any ka handetika indray ny fiainan'ny vahoaka efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao hoe tena mametraka lalàna ny tokony ho izy araka ny sitraky ny vahoaka dia mandeha araka ny fahamarinana fa tsy manara-drendrano izay ataony mpitondra fotsiny ka zao efa gaboraraka be tsy mandeha amin'izay loniny izao mba tena isolo vava amin'ny vahoaka hijeriny marary ny ao amin'ny toerana nalany azy fa tsy hoe solombavam-bahoaka mpanangan-tanana fotsiny manaraka ny hevitry ny mpitondra zany olona tsy mivadibadika aloha izy dia olona mahafehy tsara ny lalàna koa zany mba ahafahany mijery ny vahoaka madinika satria solombavam-bahoaka izy na hito an-drenivohitra aza zao ny zava-misy vao maika hoe any amin'ny kilometra lavidavitra ny renivohitra angamba tsy fantatra tsony hoe manahoana ny farana omaly ny fametrahana na tota taratasy firotsaka-hofidiana solombavam-bahoaka miandry ireo lisitra mahafeno fepetraka afaka ifanenana ny olom-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao mialoha ny atiana ny lasabato ny 9 Mey fifidianana madio anjakan'ny famarinana sy manaraka ny fenitra demokratika no andrasan'ny maro fa fahombiazana ny hetsiky ny antokotika Madagasikara atao amin'ny commune Ambohitrarivo distrika Anamparafaravola izay anisian'ny famelabelarana-kevitra ny arahana tamin'ny solombavam-bahoaka Rabekijana Solovery fanampanazavana
ambom-piaona nireo mpikatrika ny antokotika Madagasikara ny tao amin'ny renivohitry ny commune Ambohitriarivo ny farany Herinandro lasa teo. Raha nireo fitenenana ny solombam-bahoaka Rabekijana Solofery dia no mafisiny fa fitondrana mampijaly vahoaka ny misy ankehitriny koa mila miray andraikitra ny vahoaka malagasy avasivy amin'ny rapolo ny volana Mey. Tsy misy mitsy ho izy ny fitsinjovana ny tantsa indrindra ny tany anivo ny distrika Parafaravolo nojerepona hatony tanina lavona ireo lakandrano izay misy fahasambana ary indrindra ireo everina fa toerana izay hitehirizana ny rano any anivo ny distrika Parafaravola iny. Tsisy tsy mampatatra vahoaka malagasy fa ifitorana dia mampijaly vahoaka. Tsisy tsy mampatatra vararabe mampisinera zao tontolo zao fa ifitorana dia fitorana marionety ampaza olona ampoly atreza ho atsikeretraretrany fa tsy afatisy ioresa laina fona zany hoe Ratuava, Tacoparano, Zona, Pavieri, Topacarieri, Bodi. Laia, Santa Una. Niasa no suma rote, Manolana, Manala, Itunantacho, Varoga, Tena moa ny mampafantatra fa anisan'ny tena mafana fo ao anatin'ny fisiany ny fivorian'ny antokotika Madagasikara ireo fikambanam-behivavy mpanao vakotrazana. Nananao, olona mananjo ifidy anao, apetraka aminao ny adidinao. Vavao ny toe-karena kosa indray tsy marina ny filazana fa amin'ny volana Jona vao hiakatra 100 mihoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara hoy ny mpahay toe-karena Serge Zafy Mahova. Fampiomanana ny saim-bahoaka no ataon'ny fanjakana manoloana io filazana io fa fahamafy noho izao ny vidim-piainana Tsoatsy hoy ny fanazavany sy fanadihadiana nataon'ny Germaine Menjanahary sy Taizina. Efa ny volana Oktobra 2024 no tafakatra 100 ny tahampiakarany vidim-piainana teto amintsika. Profonjany tsy nahitana fiainany ny vidin'ireo kojakoja ilaina andavanandro teto amintsika ary tsy nahitana fiakarany ny tahambola. Mahagaga nefa hoy Serge Zafy Mahova fa ny volana Jona izao vao lazaina fa hiakatra isa 2 ny vidim-piainana eto amintsika, izany hoe 100 raha kely indrindra. Midika izany fa mbola ho mafy noho izao ny vidim-piainana eto amintsika ary mihoatra anio a 2 chiffres io izany amin'io volana Jona io hoy hatrany Serge Zafy Mahova. Raha sy diso tany volana Oktobra Novambra tany efa 2 chiffres efa nanodididina 12,100 ny fiakaran'ny vidim-piainana. Dia tsy haiko izay fahaizan'ny fitondranao napidipidina azy eo. Dia izao indray hoe hiakatra ono amin'ny volana Jona. Ka ny amin'ny fanontaniana napetraka dia izao ho an'ny mpanjifa nidina ve ilay vidim-piainana nanomboka tamin'ny volana Oktobra tamin'ny herintaona sy androany. C'est fotsiny hoe le maridrefy le maridrefy ninona zany manipulation an'ny mpanao statistika, ninona manipulation an'ny fitondrana hoe ninona manipulation mety ataon'ny instat koa ny tatoato ohatra manomboka manahirana kely any ny ohatran'ny variana ohatra manao tadanao politika zareo fa tsy mamoaka an'le chiffre ka le izy ho anamy maridrefy rehefa mividy entana ny tsena ny olona lakiray hoe nidina ve vidim-bary, nidina ve vidina légume. Zareo ihany mahita le hoe nidina vidim-piainana ko izy tsy misahirana fa ny vahoaka andavanandro mahita miakatra foana le vidim-piainana ka mahavariana mihitsy le hoe volana Jona mety hiakatra indray hony ho 2 chiffres. Efa 2 chiffres io nanomboka tamin'ny herintaona mety hiakatra mafimafy kokoa zany efa manomana eny zany izy. Raha ohatra zany ataontsika hoe 1,100 izy tamin'ny herintaona dia mety mieritreritra izy io mety ho tonga hatrany amin'ny 5,000 na mihoatra an'izay isan-jato raha hoe izany fanomanana psikolojika alokely ny fifidianana. Tsikatra ho hiatrany ny fanazavana fa tsy manao ny asany ara-dalàna koa ny Instat tato ato. Zary toa mifangalo politika ny fomba fiasa ka tsy mamoaka ny antotanisa tena marina manoloana ny olana misy eo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana
ho iantrano ny fanazavana. Lafy mavao ny sosialy kosa indray miainany tsy fiainany pony eny andray soro amin'izao fotoana izao. Voatery matsaka rano amin'ny loharano noho ny olana amin'ny famatsiana rano vokariny jirama izay tsy mandeha amin'ny loniny. Ankehitriny mitombo mihoatra noho ny tokony ho izy ny vola miala amin'ny fividianana rano ho an'ny isa-tokantrano ka mampitombo ny fahasaranana amin'ny andavanandro. Fanadihadiana nataony Andomiaratiana sy Andry Rakotomalala. Fampanantenana nomeny ireo mponina tao aorian'ny fidinana an-dalambe noho ny tsy fisin-drano teny amin'ny faritra Mausolée, Fort du Chêne, Andraisoro, tsara honenana sy ny manodidina iny, ny fametrahana sy fitaterana rano amin'ny citerne sy bonbonne. Tsy araka ny fampanantenana nefa ny zava-misy, vonjy tavan'andro ihany satria indro farafabetsany no nisy nanatitra rano izay tsy mampitokantrano rehetra akory. Fa irano tanteraka ny mponina mahalonjany ka manena ny filana rano ao an-tokantrano. Tsara mba nanao hoe isy rano amin'izay fa manandeny tamin'ny radio hoe efa andeha amin'izay ny rano efa tsy hijaly tsony dia efa mba faly ary hoe isy amin'izay zany ny karama fa tsy hisy tsony zany fa efa andeha amin'izay zany ny rano. Maly kosa nandeha ny rano nandeha tamin'ny 5 maraina dia tamin'ny 9 dia efa tapaka sa tamin'ny 7 iny. Dia tsy nahazo rano be dia be ary ny olona menomenona mihitsy hoe tsy nahazo rano. Vao indray mandeha io izay nisy rano dia hatramin'izao tsisy akory. Dia ny paopy adiny ray eo na anona dia isaky ny tapa-bolana vao mandeha ny paopy. Sasatsasany ihany mahazo fa tsy tena hoe mahazo daholo ny olona. Tsy ampy an'ny olona ilay izy fa tokony hoe isy isan'andro. Efa nanao grève aloha izay tary ambony ery dia nisy diritompona ndraiky ranjirama tonga teto dia hoe ovahana ny olana dia nanatra tamin'ny kesterna reny aloha zareo indrosa ny telo anka dia tsy intsony dia nefa ny tena vahaolana anay zany a fandehanany ity paopy ity io zany tena vahaolana fa tsy vahaolana mihitsy le bonbonne dia io zany tsy mandeha io tsy mandeha zany io paopy io fa ndraiky isam-bolana mandeha dia mandeha vetivety kely kio dia tapaka izy loha zany le rano zany zarazaraina satria be dia be le olona no mitady an'le rano dia zarazaraina le rano dia samy mahazo kely eo fa tsy maintsy mapaka raha many any antoasany any. Matsaka amin'ny loharano sy dobo tsy azo antoka izay mbola vidiana lafo ny tokantrano iray manoloana ny tsy fisin-drano efa mambolana maro. Efa mananika ny 700 ariary ny iray bidao kanefa manodidina ny 8 hatramin'ny 10 bidao eo no lanin'ny tokantrano iray ao anatin'ny iray andro. Tena ratsy be mihitsy le rano midobo. Tsy ratsy mihitsy zany raha hosotrona rano mangatsiaka zany izy tena ratsy. Indrindra fa andrahoana vary zany tena ratsy. Dia any amin'ny rano amin'ny loharano ny alaina dia 700 valonjato farany mora amin'ny iray bidao. Nefa rano amin'ny lavaka vidiana an'izany. Tena lafo be satria ohatranay zao manasa lamba mandany rano 10 bidao dia efa eritrereto hoe 7 arivo tokony atao laoka zany. Tena lasa atao rano fotsiny. Le fiainana efa sarotra ny vidim-piainana efa miakatra dia miakatra nefa vidin-drano koa mbola tena manahirana be dia tsisy fiainana valina mihitsy zany satria lasa ny rano daholo mba vola kely izay hitako. Zo fototry ny sambatan'olona ny misitraka rano fisotro madio. Ambarisan'andro ihany koa fa fototry ny aina ary misy rano eto Madagasikara saingy tsy mitsinjara ary tsy voatantany araka ny tokony ho izy. Tamin'ny taona 2022 tafakatra 720 ireo tsy misitraka rano fisotro madio. Miaratsy hatrany anefa ny zava-misy satria mitombo hatrany ireo olona tsy mahazo rano ankehitriny. Vahaolana vonjy tavan'andro no asesiky ny tompona andraikitra fa tsy misy vahaolana maritra ahafahan'ny maro anisa miaina araka ny tokony ho izy. Raha ny fampahafantarana indray nataony Jirama io maraina io dia nisy ny fikorotanana amin'ny famatsiana rano amin'ireo faritra 770 eto Antananarivo noho ny fikorotanan'ny milina mpamokatra rano ao Mandroseza vokatry ny olana ara-teknika. Vaovao ny fampianarana kosa indray ametraka mivantana amin'ny fampianarana ny zanaka ny fahasaranana atrehan'ireo ray aman-dreny. Maro amin'ireo mpianatra no tsy mahazo ny tahirinaoty noho ny tsy fandoavana ny saram-pianarana ho ana sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana dia ny antsasa-manila an'ireo mpianatra no tsy nahazo ny bulletin satria tsy nahefa ny saram-pianarana. Onja lalaina raha manana sy mbola avatsara. Miditra amin'ny 3 volana fahatelo ny sekoly rehetra taorian'ny fialan-tsasatra ny Pasika. Tamin'ity herinandro ity no niverina an-tsekoly ny mpianatra ho an'ny ankamaroan'ny sekoly. Amin'ity 3 volana fahatelo ity no amaranana ny fandaharam-pianarana sy anomanana ny fanadinana rehetra na ho an'ny kilasy hanao fanadinam-panjakana izany sy na ho an'ireo kilasy eo anelanelany.
miditra amin'ny fampiarana sy ny fanomanana suzetipa ny mpampianatra rehefa vita tanteraka ny fandaram-pianarana izay ezahana ovitena amin'ity volana aprily ity ho an'ny sekoly tsy miankina iray. Maro ny tsy maka amin'ny bulletin no ny tsy fahafahany mandoa ny saram-pianarana nefany ny tsy fahafahana mandoa an'ilay saram-pianarana dia miteraka olana be da be eo anivony ny fanabeazana. Ny bulletin dia anisan'ny singa anankiray ahafahana anjefesana ny zavabita sy ny fahaizan'ny ankizy anankiray efa tamin'ny sabotsy izay no mizara bulletin ity herinandro ity dia mbola omena fotoana izy ahafahany maka amin'ny bulletin. Ny ao aoriana amin'izay dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra zahay mahakasika ny ankizy izay tsy maka bulletin. Manodidina ny 100,000 ray aman-dreny no tsy mbola tonga ny tahirinoty ho an'ity sekoly tsy miankina ity. Fipetratakina azahoana ny tahirinoty ny fandoavana ny saram-pianarana. Ny maro anisa nefa notsina efa izany antony nabetsaka ireo mbola tsy naka ny bulletin. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray alany tamin'ny salanisa 100 hitondra ny ligiparitra Analamanga taranja Karatedo ny Sensei Pero Rakotomalala. Androany nandritra ny fivorimbeno nanaovana ity fifidianana ity section roa ao anatin'ny liga Analamanga anotsy tonga nandatsabato anony falaniny fiepitopiasany ireo mpitantana ao anatin'izany. Onja lalaina ranevomanana sy mbola avatsaratra. Ny Sensei Pero Rakotomalala no voafidy tantana ny ligiparitra Analamanga ho an'ny taranja Karatedo. Nandritra ny fivorimbe ara-potoana ny fifidianana na ny Assemblée Générale Élective androany anonana tanterahina izay fifidianana izay. Section enina tamin'ireo 9 mandrafitra ny ligiparitra Analamanga no tonga nandatsabato. Mbola tsy navita ny fanovana ireo mpikambana ao aminy atao ariana la fiepitopiasana azy ireo tamin'ity taona ity no antony tsy nahatonga azy ireo nanatrika ity fivorimbe ity. Vatoenina tamin'ny enina no azo ny filohan'ny ligy vavao. Taky adidy maro izany ligy izany satria miahana ireo mpanao karate rehetra ato anatin'ny ligy ato anatin'ilay faritra Analamanga. Izany koa no fantatsika satria eto ny renivohitra Madagasikara dia fitaratra izany. Io no vitrine ho an'ny karatedo malagasy ihany koa. Ny famitana ireo programa nasa ny section rehetra eto amin'ny ligiparitra Analamanga no asa maika atao ho ny filohan'ny ligy vavao. Ao anatin'ny premier semestre 2024 tokony ho vita ny activité ny section rehetrarehetra. Misy section anankivaliny eto amin'ny ligy Analamanga ka hoezahana angamba ny anentanandro zareo mba ahavitana an'izay programme zay. Izay angamba aloha voalohany indrindra vita ny eo amin'ny section zay vao afaka miresaka ny eo amin'ny ligue amin'izay. Tsika ligue raha tsy diso ny fitady dicté dia tokony vita alohan'ny 30 septembre. Zay ngamba aloha no enjena atao izay premier temps. Nafeny fepetra rehetra takina ary nanaja ny sata sy ny fitsipika amin'ny feny fédération ny fifidianana natao androany ho an'ny taranja Karatedo. Iverenantsika vetivety ny pejy sosialy afa-pahasairanana ireo mponina tsy andohana mandroseza vokatra ny fahavitan'ny lalana izay nanahirana azy ireo nandritra ny 12 taona mahery. Natolotra ny solomanom-bahoaka Stanislas Randrianarso ho an'ireo mponina teny an-toerana androany io asa vita io. Zeromenonjanary sy tahiriny. 4 taona ny jaliny izay teto amin'ity tanana ity. Ao ny maratra vokatry ny fiantsairana miaraka amin'ny bidon mavo avy matsaka rano. Voahelingelina hatramin'ny fitadiavana satria tsy maintsy ny lehilahy no misahirana matsaka satria sarotra ny lalana ka sahirana raha vehivavy. Voatery tara vao afaka mamonjy asa noho izany. Ny karama nefa amin'ny maraina ihany no tena misy kanefa tsy maintsy miandry ny fahatongavan'ny rano. Izay eo ihany fa rehefa rotsakorana no tena loza. Io no fitarainana nataon'ireo mponina eto Andohanimandroseza izay mampiasa ity lalana ity. Nandritra ny 4 taona zany tompoko nijaliana tamin'ity lalana ity. Tsy mba nisy nijery mihitsy teto na ray azy. Dia zany nijaliana teto. Io aza tsy boiron tamin'izany tamin'ny 1998 no norenan'ity tanàna ity. Dia nijaly mbola tsy nahazaka ny fokon'olona mba manambatra vola kely tamin'izany. Boiron anankiroa no andanana. Ny lena ratra aloha no tena nisy. Izay ny hitako. Mbola komite tiako tamin'izany. Naratra niaraka tamin'ny bidon lasaka ny ambany any dia naratra mafy mihitsy olona io. Mangony fotsiny misotro zava-mahery moa amin'izany dia efa tsy fantatra intsony. Miala very zalahy any anaty tsy fantatra intsony izany tamin'izany. Ny orana avy mikijy, ny mpianatra mijaly ity rano be tena zava-doza.
tsy vitany naratra fa nisy namoiny ainy vokatry ny faharatsiny ity lalana ity hoy ihany ny fanazavana vokany nandray an-tanana ny fanamboarana ny député Stanislas Randrianarsoa na Irastany nasiana tetezana tahaka izao ity lalana ity mba anamorana ny fampiasan'ny mponina azy de tapa-kevitra satria niatina navaoko priorité azy tsika zavatra tena hoe zavatra mbola azo afina azo ampiasana tsy mandeha satria ny arrondissement ko ngeza be loatra fa tia fa nisy olona anankaroa maty teto satria lalana fa tsisy azo nalentsony inaccessible lizy de kisilasila lamy sady avy ny orana tsy dito ambany teo de tapa-kevitra fo zany tsy maninona ary fa rehefa zay ve mahasoa amin'ny vahoaka tsika fa zata mano foana hatramin'izay a de tia ny zavatra natao mba atolotra moty amin'ny vahoaka ito andoha mandriseza azy no mampiasa tsara satria fa natao mafy izy tia efa nitide tsara zavatra tena fanasoavana tiana mpiray-tandrazana anjara brika na tsy anjarany teny ombiany hoe mpanao lalàna nefa tsy mpanao lalàna misy ny tefa no rehefa misy zavatra tena tsy vita tena mamono sy ny tariny zay le hoe tsy mijery ahatra tafa fa mandray anjara ny député satria ny vahoaka ny nametraka teo de tsy tenim-bahoaka tsy maintsy atao koa tsara ny manamarika fa manodidina eo amin'ny 200 metatra eo ity tetezana izay namboarina ity afa-pasahirana ny izahay hoy irepony maresaka iraisampirenena niteraka fahatapahana tohatra tany Rosia ny fiovavan'ny toetry ny andro any an-toerana trano iray alina mahery no safotry ny rano ary mitentina trany amin'ny arota-pitrisa ero ny tahapapotehana any an-toerana fanampanazavana mponina roa alina sy roa hetsy mahery miparitaka amina tokantrano mahery ny iray alina no safotry ny rano taorian'ny fivakisan'ny tohatrano teo akaiky ny renirano ny Ural any Rosia sy Volga fatrandrefa ny Siberia. Nalatsinainy lasa teo nandray fepetra avetrany ireo sampana mpamonjy vona ny amin'ny fanesorana izay tradoza. Efa nandroka olona anarivony any Rosia tao anatin'ny andro vitsivitsy no io tondratrany io indrindra ao amin'ny fahatry Orenburg izay manamorona ny Kazantan. Ny orana mivatravatra mifandraika amin'ny fiakaran'ny maripana, ny fiakaran'ny ranomandry mitsonka ary ny fiposahan'ny ranomandry amin'ny ririnina indray mandrakotra ny renirano no miteraka ny orambe tatoato. Na izany aza mbola tsy nisy ny ainana fohy. Ny 9 cm ny avon'ny renirano ao Orsk ny alatsinainy maraina ary natratra 3.700 cm saingy niakatra 9.0 cm tao amin'ny renivohitry Orenburg. Nisy ny antso nataona minisitra tany an-toerana nangataka tamin'ny filoha Vladimir Poutine mba andraisana andraikitra amin'ny raharaha io ho an'ny ambaratonga federaly sy ny isian'ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka ny famindrana toerana ireo-ponina. Angasitrahana firenena tompoko lahy sy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany Tony Mazatra moa dia ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News no arainao aoriana izao fampalalam-baovao izao. Croizy Kung Fu 2 io kosa no lohatenin'ny horonan-tsara indray miseho atotry ny MBS ho anao aorian'izay rehetra izay sy anitenako mamy fotoananao amin'ny rampitry indray velo marito.